Manonona amintsika ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ndeha hiaraka amin'ny fiderana isika ny salamo 570, andiny ny 770 hatramin'ny 20 no imbonantsika. Mitsangana ry hanonona fiderana ho an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: halako ny borosaina fa ny lalanao no tiako, fereko sy ampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy menatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinontsino izay rehetra mania amin'ny didinao, fa famitahatena ihany ny laingany. Efa nataonao fanaritaindrendrika na ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, izany no hitiavako ny teny vavolombelonao. Miparahrehetra ny nofoko ny fahatahorananao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao indray izahay fa tavombona amin'ity fotoana ity, rehefa nofoazonao maraina sy notarihanao ny lalana. Mideranao izahay noho ny herinao, noho ny haben'ny famindramponao, noho ny fitiavanao tsy miova ao amin'i Jesosy Kristy. Ary manatona anao amin'ny fanetretena mangata-pamelana ny amin'ny fahotana vitanay, ny tsy fahatanterahanay ny sitraponao. Engane ny fanahy masina iorina ao anatinay, ary hitarika anay koa mandritra izao fotoana izao, ao amin'ny famakina ny soratra masina, amin'ny fandinihana n'izany indrindra. Dia amboreno ny fanantenanay anao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Petera voalohany, toko voalohany andiny ny 17 hatramin'ny 2. Petera voalohany, toko voalohany andiny ny 2, 17 hatramin'ny 2. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona, fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivaniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, nanavotanareo tamin'ny fitondra-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy bentibentina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'ny izao andro farany izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, mbola isaoranay ianao manome anay fotoana hitokanana manoloana ny soratra masina, ary ny fandiniana izany ankehitriny ho tarihanao mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, hampianatra anay ny zavatra rehetra. Mitenena ry fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petera voalohany moa zany ny boky manoloana antsika araka ny fandarana mofinaina, dia indreo isika mandray anjara araka izay fa avadintsika ny amin'izany Petera voalohany izany. Petera, apôstôlin'i Jesosy Kristy no manoratra. Tany Roma nanoratany azy. Tamin'ny taona manodidina ny 480 taonan'i Kristy. Inona ny zava-nitranga tamin'izany raha vao hoe taon'ny 100 amin'ny fiainan'ny fiangonana? Ny fanenjehana, indrindra ty amin'ny andron'ny Néron.
ahoana azafady ay Petera dimbany Petera moa zany ireo papa be dia be mifandimby teo amin'ny fitondrana ny fiangonana katolika romana. Milazary andinin-tsoratra masina mety hoe manamarika ny fiainantsika fiangonana ny fiainanao manokana ao amin'ny Petera voalohany io. Ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ilay niantsoanareo hiala tamin'ny maiza ho amin'ny fahazavany mahagaga. Eo akaiky eo io. Ianareo izay tsy firenena akory fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Inona koa? Any amin'ny farany izany Petera voalohany toko 5 andininy 9 dia inona ilay andininy 7? Apetra ho aminy fa izy no miay anareo. Inona koa? Tsy tamin'ny vo. Mahitsinjiry mihitsy ianao aiza misy an'izany ao ampovoambony ao. Ato misy manokana ho an'ny vehivavy fampaherezana ho an'ny vehivavy sahirana amin'ny taonany vadiny kristianina dia ahoana? Tena hoe ny fitondran-tena ny fijoroany ireny mpianakaviana ao amin'ny tokantrano nametrahany tompo azy dia ery ahafahana manosika ny raim-pianakaviana anatona ny tompo, ahafahana mitaona ny tompo. Patsikivikivy sarotra be mihitsy izy mijoro foana aza ketraka. Eny ary ndeo sika hiaraka ato anatin'ny taridalana sotrantsika mifandraisana anjara ohatra ny anankiroa ihany nandray anjara telo ka ny andray anjara. Ny any ariana moa zany rehefa tsy vola andray anjara dia mipetraka ilay ariana be dia tsy mandray anjara. Eny ary havana afaka mandroso aty aloha tsika fa tsisy mampanina mihitsy aty aloha aty. Dahoary sika amafisina ireto zavatra vitsivitsy ireto momba ny bokin'ny Petera voalohany. Petera ilay mpanoratra dia apôstôly Jesosy Kristy izay naneo hafanampo mihoatra noho ny rehetra saingy tratra ny fiamorana indrindra manodidina ny fisamborana sy ny fanompoana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa rehefa nandeha ny tantara niemotra koa izy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, niemotra koa izy ilay nitaona ny mpiara-manompo tamin'ny hoe andeha hanarato aho. Fa noho ny tany amin'ny fanaratony izy dia tsy nahazona inona na inona dia hoy ny tompo hoe arotsay amin'ny lalina efa oviany izay ny teto dia narotsany tamin'ny lalina. Avy eo misy nytoyany ilay fanarena ny tompo ny fanorantenany mamarana ny filazantsaraka ny Jaona toko 2:20 Jaona toko 2:20 ilay fanontaniana intelo miataona manao hoe moty hava ianao fantatrao fa tianao andraso ny ondrikeliko fahano ary ny ondriko andraso ary ny ondriko. Izay ilay fiantsoana fanarenana ny fiainam-panahy sy ny fanorantenan'ny Petera avy amin'ny Jesosy. Toko ho antsika kristianina fa raha mbola misy koa ny famindrampon'Andriamanitra, raha mbola andro ny famindrampo, ny olona tratra ny fiemorana, ny olona izay toan'ny Petera teo amin'ny fiainany nafanafo nangatsiaka tampoka na nandany tompo mihitsy dia mbola manana fahafahana mba
handrosindray hanavao indray ny fanorantenany amaly ny antsony tompo. I Petera dia nanoratra ho an'ny fiangonana izay niara-ny fahoriana sy nandalo fanenjena araky ny fanamarina manateo taonjato voalohany moa dia tena niainana an'izany atao hoe fanenjehana mafy ho an'ny kristianina. Soratra no soratana ho fampaherezana ireo olona niahatra fanenjehana mafy. Ny epistily voalohany no soratan'ny Petera. Ny toerana sy ny datina noratana ifanambarana mantsika teo koa manodidina ny 13 hatramin'ny 15 taonan'i Kristy ary tany Roma izay tonony hoe Babilôna ao amin'ny toko 5:7. Izay ilay epistily izay any Babilôna voafidy namanareo manao velomanareo ary marika zanako kokoa. Any Babilôna Roma io fa tsy ny tonon'ny vantana fa io moa no sary anonana any Roma ilay loharan'ny fanenjehana tompon'ny fahefana nampahory ny kristianina dia nataony hoe Babilôna. Inona koa ny zavatra azo lazaina iza no nanoratana makany amin'ny toko voalohany andininy voalohany sika ireo kristianina ampielezana tany Azia Minora no nanoratana ny epistily nosoratan'ny Petera ho an'ireo kristianina tany Ponto, tany Galatia, tany Kapadokia, tany Bitinia, Azia Minora ny taratasy. Mampiavaka an'ity boky ity dia ny fampianarana momba ny Kristy, ny mahazanak'Andriamanitra sy mpamonjy any Kristy, ny fampianarana momba ny fijaliana, ny fahafahana miaritra ao anatin'ny fijaliana vokatry ny fanenjehana dia tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Raha ny fahoriana tsy maintsy hiaretana vokatry ny fanenjehana tamin'ny taonjato voalohany dia tsy efa n'olombelona miaritra an'izany fa tena fahasoavan'Andriamanitra. Izany no ampaherezan'ny Petera ny mpiarabelona tamin'ny kristianina toa azy tamin'ny andro taonjato voalohany hoe fahasoavana io fa raha izay hoe hiaritra an'izany atao hoe fahafatesana martyra amin'ny fomba feno habibiana dia tsy ho vita fa tena fahasoavana ahafahana miatrika ny fanenjehana, miaritra ny fahoriana vokatry ny fanenjehana. Ny fampianarana fahamasinana, fiantsoana ny fiangonana hiaina ny fahamasinana ao anatin'ny perikopantsika androany indrindra izany. Ny filazana ny mahavahoaka voafidy araka ny fanamarina nataona mantsika teo ambara ho fampaherezana fa fanjakam-pisorona taranaka voafidy ny kristianina. Nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny atsara'ilay ny antso azy hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fa ao anatin'izany koa dia ambaran'ny Petera fa mpivahiny sika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ao anatin'ny anjara mofinainantsika izany ry havana. Ireo ny tsara tsipiana indray ny amin'ny androany momba ny epistily voalohany soratan'ny Petera. Petera ny amin'ny fiainana manokana nafanafo tratry ny fiemorana sy ny fandavana fanaren'ny tompo tamin'ny fiantsoana vaovao ka ny avao tamin'ny fanoratena sy ny finoana indray. Nanoratra ampahery ny fiangonana azo hipahoriana no ny fanenjehana ambarany fa fahasoavana no miantoka ny fahafahana miaritra fanenjehana nosoratana ho an'ny kristianina ampielezana tany Azia Minora ny taratasy manodidina ny taona 490 taonan'i Kristy. Ny anjara mofinainantsika dia ao anatin'ny antso amin'ny fahamasinana miorina amin'ny fanekenan'Andriamanitra iray sady mpitsara ary nalorany an'i Jesosy Kristy andatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana hanavotra sy hamonjy. Antso ho amin'ny fahamasinana
amin'ny fahampajevana an'Andriamanitra iray ny tsara ary ny fiantohany Kristy ny famonjena tamin'ny zavatra tsy voavidy vola dia ny rany latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Ny foto-kevitra antsika raisina atao anatin'ny anjara mofinainantsika dia misy reto vitsivitsy reto: Andriamanitra ray-pitsara sy mpamindra fo ny Andriamanitra ivavahantsika. Hoy ny 7:70 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary raha ilay tsy mizata vanolona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahiniananareo ety. Raha miantso an'Andriamanitra ho ray isika, izany dia midika hoe fifandraisana manokana, fifandraisana tsy azo tapahina, fifandraisana tsy azo foanana. Dadanao foana ny olona anankiray na manahoana na manahoana. Moa indraindray misy ny hoe raim-pianakaviana mandositra didy, fa eny amin'ny fiarahamonina dia misy filazana hoe miantso ny ra, mangetaeta hitady ny rainy foana ny olona anankiray izay nilaozany rainy hoe iza ary ilay dadako. Zay hoe miantso ny ra, mitady ny loharano ny fiainany foana ny olona anankiray. Tsy azo sarahana na dia mini manapaka an'izany aza ny olombelona dia misy tady tsy azo ampisarahanao. Dia izay ty hoe raha izy ilay tsy mizata vanolana tsotsika hoe ray. Milaza fifandraisana tsy azo tapahana amin'Andriamanitra zany. Mahatonga antsika afaka hiantso an'Andriamanitra ho ray moa dia ny fanaikentsika ani Jesosy Kristy ary ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika. Ambarany epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina hoe afatsika miantso hoe Aba ray. Ny foto-kevitra anankiray koa io Andriamanitra ray io ananantsika fifandraisana tsy azo tapahana dia Andriamanitra mpitsara, mpitsara tsy mizaha tavan'olona. Rehefa diso ianao dia diso, eny zanak'Andriamanitra ianao, tsy azo tapahana ny mahazanak'Andriamanitra anao, fa rehefa diso eo anatrehany dia diso. Fa izy tsy mizaha tavan'olona ianao kosa ohatrany alefahana ny fahadisoanao. Tsy mizaha tavan'olona izy, ny amin'ny maha mpitsara azy, tsara tsy miangatra izy. Fiainana kristianina vokatra izay, fifandraisana amin'ny zanak'Andriamanitra sy maharay an'Andriamanitra izay amin'ny mampitsara an'Andriamanitra. Vokatra eo zavatra roa miaraka ireo: Andriamanitra dia ray sady mpitsara. Ny fiainana kristianina dia tsy maintsy ho feno fanajana an'Andriamanitra ray ary ho feno tahotra an'Andriamanitra mpitsara. Izay ny ambarany amin'ny 7:70 hoe mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahiniananareo ety. Tsy hoe tahotra misy orooro, fa tahotra omban'ny fanajana, tahotra fa mbola hiatrika fitsarana amin'ilay tsy mizaha tavan'olona ary fanajana an'ilay Andriamanitra ray sady mpitsara. Dia mitarika antsika kristianina atahotra sy ho feno fanajana, tahotra feno fanajana an'Andriamanitra ny fiainantsika kristianina. Ny foto-kevitra faharoa dia ny amin'ny fanavotana. Eo amin'ny 9:20 sy 9:20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipenti. Hitany hoe fanavotana dia tena hoe fangalana teo am-pelatanan'ny olona anankiray izay nambabo azy, ny olona nanao fahadisoana, ary dia avotany ny olona anankiray vidiny lafo. Izay moa zany ny tontolo iresahana n'ity fanavotana ity.
raha nisy olona lasandevo any amin'ny olona anankiray dia misy olona anavitra azy amin'ny zavatra lafo kokoa mba azahoany manala any olona io noho ny fitiavany eo ambany fanandevozan'ilay nanandevo azy. Ary izay ho an'ny fanavotana nataon'i Kristy dia nalainy tamin'ny rany teo ampelantanan'ny Satana ny olombelona mba hanana ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra hiala tao anatiny fahababony izao tontolo izao, fahababon'ny Satana, navotana tamin'ny rany Kristy dia lasa mpanompon'i Kristy. Zay zany ilay resaka hoe fanavotana. Ambaran'ny soratra maseto fa tsy volafotsy, fantareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala. Ny sanda farany ambony indrindra zany, ambanimbaniindreo mbola misy vola varana sy ny sisa, fa tena hoe sandam-bola farany ambony zany ny volamena, ny volafotsy miantoka ny sanda farany ambony zany tsy izany no nanavotana fa ny rahasoan'i Kristy, sarobidy rahan'i Kristy. Zay ilay fanavotana, tsy vola ny nanavotana antsika teo ambany vahoan'ny Satana fa ny rahan'i Kristy. Tsarovo zany ry kristianina, hoy Petera manoratra ho andreo kristianina ampielezana. Satria lafo vidy ny fanavotana dia ny rahan'i Kristy, io ihany no hany afaka manavitra antsika amin'ny fanandevozan'ny Satana. Tsy misy zavatra hafa hoe aleo ary ampitomboana ilay volamena na ampitomboana ilay volafotsy na zavatra hafa. Hoy ny 9:20 hoe nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Tsy misy mahavita manavitra antsika amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fandovana tany amin'ny razam-be taloha tany afa-tsy ny rahan'i Kristy ihany. Sarobidy ny famonjena. Famonjena olona anankiray, famonjena n'izao tontolo izao ny rahan'i Kristy latsaka. Famonjena dia efa voahomana hatr'izay. 19 izay fantatra raha teo ny fonotsim-bolahary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo. Ao amin'ny Genesis 1 dia voambara fa aizana ny tambony lalina rehetra, niditra ny mazava. Hatramin'ny nanorenan'izao tontolo izao ry havana ny fikasana ny amin'ny famonjena ary mamakivaky ny tantaran'izao tontolo izao, nanomboka teo amin'ny fahariana hatramin'izao andro faran'izao zany. Izay ilay famonjena niditra tao anatin'ny fiainana tsisy endrika sady foana, aizina ny tambonin'ny lalina. Izay ny ao amin'ny Genesis 1 dia 7 ary Andriamanitra nanao hoe 7 azafady 1:7 ao amin'ny Genesis. Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Hazavaina ao amin'ny jaonina 1 io. Ahoana ilay jaonina 1? Milazany amin'ny mazava. Taditinareo ve? Asa roa avadibadika amin'ny Baiboly. Ny lazana hoe ny famonjena dia efa hatrany nahariana amin'izao tontolo izao. Ny nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainana teo amin'izao tontolo izao, korotana sady foana, aizina ny tambonin'ny lalina, niditra ny mazava. Jaonina 1:5 ary ny mazava dia mirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra, izy tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava. Lehibe izy eo. Raha mijery ny Baibolintsika ao amin'ny jaonina 1 izy isika. Ao amin'ny 5 izy dia kely, fa ao amin'ny 7 izy dia miova ka lasa lehibe, ilazana any Jesoa. Nanomboka tamin'ny fahariana mamakivaky ny tantara hatramin'ny farany ny famonjena. Izay no tsehiviny soratry Petera eto amin'ny 9:20. Tena hatramin'ny voalohany tamin'ny andohan'izao tontolo izao zany no efa niditra teto amin'izao tontolo izao ny famonjena tamin'ny alalan'ny mazava, nandamina ny zavatra rehetra
ary dia nitoy na dia rava no ny fahotan'ny zanak'olombelona na dia mitranga miembotra no ny faniasiavan'ny olom-boafidin'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra aza dia nitoetra trany ary namakivaky mandraky tian'izao ny famonjena. Anjiny ny faharaiky amby roapolo farany ao amin'ny Kristy ny fanantenana. Azo antoka ny finoana sy ny fanantenantsika noho Kristy izay natsangan'Andriamanitra nomena voninahitra ary apetraka amin'izany voninahitra izany. Hoy ny soratra masina eo amin'ny andininy faharaiky amby roapolo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty nanome voninahitra azy mba hiorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo ao amin'Andriamanitra. Raha tononona zany hoe manantena n'Andriamanitra dia tsy afaka hanivaka isika ka tsy handalo eo amin'ny Kristy, fa tsy maintsy manaiky ny Kristy ho mpanalalana antsika hiorena ny finoana sy ny fanantenantsika. Ilay Kristy natsangan'Andriamanitra ary nomeny voninahitra. Ao amin'ny Kristy no hiorena ny fanantenantsika. Raha taonina isika hoe manantena n'Andriamanitra dia tsy afaka hiolaka ka tsy handalo eo amin'ny Kristy. Tsy maintsy mandalo eo amin'ny Kristy nanome ny rany anavotana ary Kristy natsangana tamin'ny maty ny kristianina manantena an'Andriamanitra. Ninona ny zava-misy? Zava-misy iainantsika ankehitriny na dia hoe tsy miaina ao anatin'ny fanenjehana mivantana toy ny tamin'ny andron'ny Néron aza isika, dia misy fiaretana fahoriana no ny maha kristianina antsika raha tena kristianina marina isika. Miatra fahoriana isika amin'ny fiarikarena. Tsy mora zany hoe mamoaka entana eny amin'ny latoany. Ahoana? Entana ho amidy. Ahoana tokoa ny ataon'ireny kristianina mpandraharaha ireny dia velao ho any izay ho any. Fa tsy mora, tena tsy mora. Manaintaina ianao, mangirifiry ianao, fa tsy izany ihany. Fa amin'izao moa misaotra ny tompo hoe tena miahenjana ny ady amin'ny kolikoly ataony mpitarika antsika. Misy azonao alaina sary mihitsy ny baditra ny pôlisy amin'izao raha mianakendry ny pôlisy hoe ity olona ity naka vola tamiko. Dia azonao alaina sary mihitsy dia alefanao amin'izay. Efa natao atsy akaiky atsy ny bianco fa tsy hainy Ambohiboatsofa efa misy atsy azontsika andefasana fitarainana. Dia tahaka izany hoe mijaly isika kristiana satria miady amin'ireny tsy fanjariam-piainana ary miady sy mitolona amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra da tena ifaneraserantsika amin'ny fiainana andavanandro. Endriky ny fiaretana fahoriana ireny. Amin'ny fihetsem-po mijaly isika, maharary isika mahita ny olona manara-po amin'izao fiainana izao, mahita ny olona mafo tsy mety mibebaka na inona nataonao azy, dia misy fiantraikany eo amin'ny fihetsem-pontsika izany. Fakapanahy, be dia be ny fakapanahy izay mahazo antsika eny amin'ny fiarahamonina eny, miady mafy amin'izany isika. Maninona ny tsy mba afaka manao an'io za ohatra mba tia hiditra kely amin'ity zavatra ity, tena tsy mety nefa tsy mety amintsika kristianina izany. Dia eo isika miady ny saintsika. Sanganehana eo izy roa isika. Indraindray dia ny tsara izay sitratsika tsy vitantsika, fa ny ratsy izay tsy sitratsika no ataontsika. Miady mafy isika. Miady amin'ny tsy fahamarinana eny rehetreny isika. Ny fahabangana ara-panahy. Misy kristianina izay mivavaka nefa tsy mahatsapa ny fahamasinana ilaina amin'ny maha-kristianina. Mandeha ho azy eny fotsiny fiainana kristianina dia miditra am-piangonana dia mety amin'ny alalan'ny fitondrako baiboly no anehoako fahamasina, mety amin'ny alalan'ny taovoloko, mety amin'ny alalan'ny fomba fiakanjoko, fa tena miainga any anaty io fahamasinana io.
miaingany anaty fa tsy ambolena endrika ivelany amin'ny karazan-doko amin'ny fihetsika samihafa mbola ho avy koa anangana sekta dia mifamindrantsika dia ohatran'izao mba hiavahantsika amin'ny zanak'izao toy izao dia atao ohatr'izao mifamindrantsika anangana sekta izy amin'io miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha nefa tsy ho reraka dia nambomboatra famindreo fa tena miaingany anaty na io fitafinao io na ny fihetsiketsehanao rehetra ivelany io dia tsy zavatra ambolena fa tena miaingany anaty vokatry ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra ka zay ny ampirisihana hoe raha ohatra ka afavafiseho ivelany ny olona tsy dia ho toroana lalana izy hoe vakiona ny baiboly fa be dia be ny zavatra amboary ny soratra masina eo amin'ny fiainanao manomboka any anaty io fa tsy hoe ndeha ianao ampindramiko akanjo lavabe nandrenao ataoko an'izao fa ampirisihana mihitsy izy mba hitafy an'i Kristy ary ny fitafianan'i Kristy zany hoe ny fananana ny toetran'i Kristy dia ny soratra masina ihany no miantoka an'izany famakiana ny soratra masina fiainana ny soratra masina banga ny ara-panahy ny fiangonana ankehitriny satria tsy mahajoro amin'izay maizy azy ny kristianina voalaza hoe raha aty amintsika ny tokony iseho ny karazana fitafiana mendrika avoaka n'ilay toetra ao anaty dia ny any ivelany no tafiditra aty amin'ny fiangonana hoe inona indray ny lamaody dia izany le izy inona ny avy any ivelany any dia tafiditra aty am-piangonana nefa ireo dia mivavaketo sy nalady ve mety sendra nandalo izy dia izay ny ilazana hoe mandringa ny fiainam-panahy ny fiangonana ankehitriny antsoina ho amin'ny fahamasina mantsy ny fiangonana ato amin'ity anjara mofinainantsika ity ny fiainana ara-pivavahana dia tsy misy tahotra momba mpanajana an'Andriamanitra mety manadino isika kristianina hoe zanak'Andriamanitra ka tsy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny teny atao amin'ny teny lazaina sy amin'ny zavatra atao tena hoe zanak'Andriamanitra ne ahoana ny fomba anehoako fa zanak'Andriamanitra anehoako fanajana an'Andriamanitra ray sady tsara mahatsiaro aho zany isan'andro hoe za dia zanak'Andriamanitra ary za dia mbola ho tsaraina eo anatrehan'ny Andriamanitra raiko amin'izay dia misy fanefena misy arofanina be dia be amin'ny fiainantsika fa tsy ampy zany amin'ny fiainantsika kristianina adinodinontsika fa zanak'Andriamanitra mbola hiatrika fitsarana isika ny faefatra zava-misy iainan'ny fiangonana ankehitriny dia ny tsy fanamavanana any rahan'i Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana raha atao talaky maso ny fiangonana ny hazo fijaliana ho an'ny avantsika katolika moa dia tena hoe mbola eo Jesoa misy raha latsaka mampieritreritra hoe tena mafy anie ny aritan'i Jesoa ny fahotana izay ny ary manandanja ao amin'ny avantsika katolika ny amin'izany hoe ranony zanak'ondry antsika protestanta kosa tsy eo tsony ny hazo fijalian'ny tompo fa ny fampianarantsika dia hoe efa resy ny fahotana efa nitsangana tamin'ny maty Kristy ilay nijaly ho antsika fa tsy eo intsony izy fa efa nandresy ny fahafatesana ny fahotana rehetra tsy tokony ho voafatopatotro ny fahotana intsony isika fa ny an'ny havana katolika dia hoe tsaroviny rahan'i Kristy mpanoty ianao mibeba latsa-danja ny fanomezantsika ny hasiny rahan'i Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ka dia manjary mandehandeha ho azy eny koa ny fiainantsika araka ny voalaza tery-anoloanany hoe tsisy frein fa dia ataon'ny hafa dia mba atao kokoa tonga andrao ny zoma takariva dia asa misy an'izany voambolana hoe
zoma mahafinaritra after work tsy haiko tsony dia feno any amin'ny orinasa lehibe any dia afaka na dia andavanandro ary tsy maintsy manao fitafiana mianja rehefa zoma dia afaka manao fitafiana tsotra dia braeo izy ny olona satria efa makany ny fiainana rotoroto moa ny fiainana mety hoe tena vizaky ny herinandro tokoa dia ilaina ny miala voly fa fialam-boly tahaka ny ahoana ireny no safiditsika kristiana rehefa miaraka amin'ny namantsika isika zay zany no ampietretana antsika hoe tena tsapanao ve ny vidin-drano Kristy mba tsy hitonatonana miaraka amin'ny zanak'izao tontolo izao ianao tsy hoe miala miaraka ny jaona toko 7:70 fa arovan'ny tompo isika eny tsy maninona ny miara-miala voly amin'ny namana mpiara-miasa fa aseho kosa fa saintsainanao lalina ny vidy ny rano Kristy eo ampiarana amin'ireny namana mpiara-miasa takariva mahafinaritra ny takariva mahasoa atao hoe takariva mahasoa ireny. Zay ny zava-misy izay tokony ampifanatrehantsika amin'ity soratra masina ity. Dia ary sika ampiatra ny soratra masina eo anatrehan'ny fiainantsika mitsipitsipihana teo ny zava-misy. Raha izay ny zava-misy ahoana kosa hoy ny soratra masina. Mitondra-tena amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Aoka ny fiainantsika kristiana tsy ho fomba ivelany fotsiny fa ho fanehoana miainga any anaty ny fahamasinan'Andriamanitra ka tonga antsika hiaina mitahotra feno fananjana an'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinam-piainana. Tsy zavatra ivelambelany fa tena zavatra miainga any anaty manome lanja ny fanavotana nataon'i Kristy ary dia tonga amin'ny fiainana feno tahotra ombam-pananjana an'Andriamanitra iray ilay mbola hitsara. Saintsaintsika foana zany hoe zanak'Andriamanitra mbola ho tsaraina. Vereno diniana hoe zany hoe mifanavotana antsika dia lafo vidy. Tena saintsaino mihitsy aika tsy ariary tsy ariaroa tsy analiny tsy anetsiny tsy atapitrisany akory ary zavatra tsy azo vidiana. Raha ny Kristy latsaka raha ny zanak'Andriamanitra no nanavotana ho afaka tamin'ny fahotana ary efa afaka saintsaino zany. Saintsaino indray zany hoe lafo vidy azavelan'ny dia ho azy zany mba androany ianao zany tena mba miheritra feno mihitsy ny lohanao hoe feno ny fo sy ny sainao hoe hay tena lafo vidy vao afaka teo anatin'ny vidin-dafo mihitsy ny fanafahana tamin'ireny fahotana ny ainako taloha ireny. Mandihana amin'ny tahotra masina efa nolazaina teo hoe tahotra ombam-pananjana an'Andriamanitra iray ilay mpitsara. Avereno apetraka ao amin'ny Kristy ny fanantenantsika. Tsy misy hoe miresaka fanantenana kanefa tsy hiteny momba ny Kristy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ninona fanantenana izay eritreretintsika tadidio fa ao amin'ny Kristy no irenany zany. Na amin'ny fiainanao ankapobeny andavanandro na indrindra amin'ny fiainantsika ara-panany amin'ny famonjena izay vonona seho any amparany dia ao amin'ny Kristy no irenany ireny. Raha misy fanantenana tianao hiainana ny amin'ny fiainanao andavanandro apetrao amin'ny Kristy zany. Fanontaniana ifanakalozana. Inona avy ireo fomba fanao nentin-drazana ambarany 9:20 fitondran-tena adala azonareo tamin'ny nentin-drazana. Zavatra tsisy dikany nentiny fanao tany aloha mbola raiky tapisaka ao amin'ny fiangonana na ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny mila hovaina satria tsy mifanaraka amin'ny fiainana kristianina zany. Misy ve mbola misy ve aty am-piangonana mila eritreretina io sao dia mbola misy fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa mbola raiky tapisaka aty amin'ny fiangonana. Taloha nge nisy zany hoe rehefa vokatra asa moa tany aminareo rehefa vokatra dia tononona ny andrahanina. Tsy manao raha hanina raha tsy voatonona ny andrahanina dia azafady amin'ilay voambola hoe manindry
andranina raha anina ao am-piangonana hoe zay fa voatonona ny andrahana dia manonona koa rahana fifaninanana masina no nitenenana an'izany taloha teo amin'ny fiangonana hitaizana ny fiangonana tao anatiny tao dia nisy fifaninanana mantsina ihany eny amin'ny fiarahamonina eny efa zany ny iainan'ilay olona eny amin'ny fiarahamonina tonga ao am-piangonana izy mbola asehony koa ilay izy ohatran'izay iza ny mahantra no zay le famingavinga iza ny mahantra no ela zay koa mavita raha ohatra ka dia zany no nofoanana tamin'ny fitaizana tsy mora ny nametraka an'izany hoe tsy tononona intsony tany amin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro mbola miatsisina ahoana koa zany tsy tononona io no ahazoana vola be kanefa rehefa mandeha ny fiainana tsy mahazo hoe zao fiangonana naizanaizy io fa tsy zay ny fiangonana misy atsika ihany tsy tononona azonareo ve fa zany dia fa rava teo amin'ny tantaran'ny fiangonana fa niainana zany fahiny zay le hoe jerijereo sy dinidinio fiainam-piangonana fotoanan'izany anairana antsika ao anatin'izao anjara mofonain'izao na ny fiainanao kristianina manokana hoe so mbola misy fitondratena adala no lovaina tamin'ny netindrazana ka iainantsika ankehitriny mbola adihevitra be ao anatin'ny fianakaviana ny fisian'ny kristianina tsy mamadika sy ny fisian'ny kristianina mbola mikiry amin'izany mbola adihevitra eo anovin'ny fianakaviam-be misy katolika misy protestanta mbola hoe ny mpiandriny tsy mamadika sy ny sisa izany resaka famadiana izany dia alaliany tsara hoe ahoana marina tokoa moa zany nentindrazana fitondratena adala efa navotan'ny Kristy tamin'ny zavatra manahoana isika ka tsy tokony ho irairaina tsony ny toy izao na toy izao. Ny faharoa, ahoana no halalantsika fa tena manaja ny iray mpitsara tsy mizatavan'olona isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Io zany le nilazaina tao hoe raha miverina amin'ny soratra masina anjara mofinainantsika sika eo anoloany ny fiainana sy ny trangan-javatra ankehitriny dia tokony ho saintsaintsika ho fiainantsika isan'andro mihitsy ny hoe izaho ty zanak'ilay Andriamanitra mpitsara. Zaho zanak'ilay Andriamanitra mpitsara. Hanaja an'Andriamanitra amin'ny maharay aho ary atahotra azy amin'ny maha-mpitsara an'Andriamanitra. Atahotra an'Andriamanitra amin'ny maha-mpitsara an'Andriamanitra. Dia lasa tafaraka ao foana eo amin'ny fiainantsika ny tahotra ombam-panajana. Tahotra ny mbola ho tsaraina amin'ny zanak'Andriamanitra dia manaja an'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra mbola ho tsaraina. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona. Ny faharoa, amin'ny fomba ahoana no hanehoantsika fa ny rany Kristy no antoky ny fiainantsika indrindra rehefa mandalo fitsapana isika. Ny fanavotan'ny Kristy no miantoka ny fiainantsika indrindra rehefa miatrika fitsapana isika. Izy no fanantenantsika. Fanantenantsika izy satria na dia nandatsaka na dia latsaka teo amin'ny hazo fijaliana aza ny rany dia natsangan'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra voninahitra izy. Na niatra ny fahafahambaraka faratampony teo amin'ny hazo fijaliana aza i Jesoa dia nomen'Andriamanitra voninahitra izy. Miankina amin'ny Jesoa Kristy ny fanantenantsika raha tojo, sedra sy fahoriana isika satria Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana azy dia nandresy ny fahoriana ary nahafabaraka aza dia nanana voninahitra ihany. Mety betsaka ny fahoriana mianjady amintsika amin'ny vanim-potoana iarahantsika miaina, ny fiaretana maha-kristianina, fijoroana ho kristianina, ny fahoriana iombonana amin'ny fiarahamonina, fa amin'izany dia feno fanantenana ny Kristy, ilay fanantangan'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra voninahitra araka ny voalaza eo amin'ny 1:20 ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Azonareo entina any an-trano eo anoloan'ny ankonana mandalina mofinaina hariva na koa eo anoloan'ny mpiara-miasa ireo fanontaniana ireo mba hifanakalozana sy hisaintsainana. Hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao zahay Andriamanitra fa nomenao fahafahana mandinika ny soratra masina ary nakekezinao manoloana ny toe-panahinay mety vangavanga sadasada
sy ahitana marim-potitra ny maha-kristianina anay. Ny toe-panahinay manadino ny asarobidiny rano Kristy nanavotana anay tamin'ny fanandevozan'ny fahotana sy ny fitondran-tena-dala ny fandovana tamin'ireo ray aman-dreninay tany aloha. Misaotra anao izahay fa mampatsiahy ny mahazanaka ao Andriamanitra anay ny soratra masina, mampatsiahy ny mampitsara an'Andriamanitra koa, ka miantso anay hanaja amitahotra an'Andriamanitra ray. Hosaintsainay lalandava Tompo fa zanaka ao Andriamanitra izay ary mbola andrasan'ny fitsarana raha ho avy ny fiavianao. Misaotra anao Andriamanitra fa novidinao izahay ary tianao anana fanantenana velona ao amin'i Kristy ilay fanandresy ny fahafatesana miara-manamboninahitra aminao. Indreto ary izahay mivavaka ny amin'ny fiainam-pananay manokana. Aoreny indray ny finoana aty anatinay raha tratry ny fiemorana izahay natody sy fisalasalana. Velomy ny fanantenana aty anatinay dia ny fanantenana anao Kristy ilay nanavitra anay tamin'ny ranao sarobidy. Indreto izahay hiatrika ny andavanandronay toano fanahy mazoto mba ho tonga vavolombelony fanantenana anao, manondro ireo mpiarabelona aminay mety mitaraina, mety kivy, misedra olana na fanenjehana amin'ny maha-kristianina azy. Mivavaka ho an'ireo tody tsy fahasalamana na azo ny manjoa izahay mba hahery ao aminao izy ireny. Ary io ny firenenay mbola tononay mandrakariva eo am-pelantananao, rehefa nanavitra n'izao tontolo izao tamin'ny ranao Kristy, ho fanantenana ho an'i Madagasikara ny famonjena vitanao. Ny fiangonan'Andriamanitra eo am-piandrasana ny fiavianao, fiomanana amin'ny fankalazana indray ny andro naterahan'i Kristy dia toano hery ary ataovy mavitrika amin'ny fanompony dia andray ny teninao ho fiainana. Ho hita fa miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao eny amin'ny fiarahamonina rehetreny. Dia arovy izay raha hialeto ary ny tanamairinao mbola hitantana anay, anohana anay tsy ho lavo ny fakapanahy. Atambatra izany vavaka izany amin'ny ampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Eo anay anio ny anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nijodra antonona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.